Nankalazaina nanomboka ny 4 Jolay lasa teo ka ny farany androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny alaonko katao Nosy Be faritra Diana no ivo ny fankalazana. Nisy ny lanonana izay notariany ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy sy ny ministra ny Jony sy ny Toekarena Manga ary ireo mpiara-miombonantoka amin'izany. Tafiditra ao anatin'ny hetsika fankalazana ny andro eran-tany ho fiarovana ny alaonko dia velarantany mirefy 10 hektara no nivolena onko misa rahetsy teto Diego Gely Fokotany Dar es Salaam. Ny toy teto amin'ny Fokotany antana amitarana ny hetsika garo arivo zanaka onko lahy sy vavy afa ihany koa no nivolena teto. Fatatsika fa mbola maro dia maro ny tsindry izay miatra amin'ny reto alaonkontsika ireto izay mendrika ary tokony hoarovana tokoa satria manana fonction maro samihafa izy ireo raha tsy teny fotsiny fa ato no misy karazan-java-mananaina maro isan-karazana sy ireo hazan-drano maro isan-karazany ny drakaka ny makamba ireo trondro maro samihafa ihany koa izay miantoka ny velontenan'ireo mponina eran'ny Madagasikara fa isika moa zao ety Nosy Be dia ety Nosy Be no tenenitsika ary izao fambolena alaonko izay ataontsika izao dia midika fa vonina isika ny fiara ary izao fahatongavany olona maro amin'izao fambolenan'io zao dia midika ihany koa fa misy fahavononana sy mavitrika tokoa isika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Mifampiakina tanteraka ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy sy ny Jony sy ny Toekarena Manga araka ny velorano ny filoham-pirenena malagasy andin'ny faha-5 sy faha-10 dia ny fahavitantena ara-tsakafo sy ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary. Misy an'ilay velorano faha-10 izay ahafahantsika mitantana ny arena voajanahary ny amin'ny ampaharitra azy. Zany velorano faha-10 zany dia ramatoa ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy no mitarika an'izany. Dia ny ministeran'ny Jony dia manampy andry zareo ao anatin'izay satria mifameno ilay fiarovana ny tontolo iainana izay mampisy ny rano mba ahafahantsika mampiroboroba n'ilay Toekarena Manga. Dia ny zavatra hitantsika ato ireto alahonko izay ambolentsika androany ireto dia ireto no tranon'ilay trondro, tranon'ilay drakaka, tranon'ilay makamba dia ny fambolentsika an'izao maromaro no ahafahantsika ihany koa manana an'ireo arena voajanahary ireo maromaro. Andao iara-entana amin'ny fitantanana iombonana sy maharitra ny alaonko io no lohahevitra nentina nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny alaonko tamin'ity taona 2024 ity ka teto amin'ny prefektura ny Nosy Be faritra Diana no ivo ny fankalazana. Ny andro iraisam-pirenena ho an'ny alaonko dia fitaovagna anankiray lehibe ahafahantsika magnatanteraka izay fandrakofagna ala ny Madagasikara izay. Nosy Be zegny iarahantsika jiaby mahay ny lazan'ny Nosy Be na amin'ny sehatra ny fizahantany io na amin'ny sehatra koa ny fanagnana ny arena voajanahary ato an-dranomasina. Ka ny hetsiky nataontsika niany teto igny dia hetsiky tegna mitory fitiavan-tanindrazana ary mampiseho ny citoyennetétsika. Atao zao mba hanatrarana ny tanjona sy politika mpanjakana hoe anarenana ny ala fa indrindra ny onko simba ary ho fikajina ny tontolo iainana sy ny arenan-dranomasina. Sekitazana teto avokoa ireo mpitondra sy manam-pahefana avy ato amin'ny faritra Diana ary ny eto Nosy Be fa indrindra ireo vondron'olona ifotony satria samy mahatsapa fa zava-dehibe ary ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny ala.